Iaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay be famindrampo. Sotranao amin'ny fonay tokoa zahay. No nanomezanao indray ty maraina vaovao ity. Ianao dia tianay, mihevitra ny momba anay. Fa zay matetika no tsy mihevitra anao sy ny fitondranao. Angataka anao mba hamela ny elokay, hamindra fo aminay, ary toeranay amin'ny fiakinana aminao, ary omaminay indrindra ny katsaka ny tavanao. Dia mba mpamirapirato aminay ny fahazavan'ny tavanao, hazafenina aminay tsony zany, fa tena fahafatesana ho anay zany, ary mangataka anao zay, mba ampidio ao aminao ny fonay, fa Jesosy Kristy no efa maty ny solonay, ary izy no efa napody ny fony zanaka ao amin'ny ray. Mangataka anao zay, ny tenenanao aminay indray amin'izao maraina izao, ary aoka ny mba ho fantsim-pitahina, ho fantsim-pamonjena tokoa amin'ny alalan'izao fandrenesana ny teninao izao, ny teninao ny hitondraina vaovao sy fanantenana vaovao ho an'ny vahoakanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'izao maraim-baovao zao ry havana, dia ho hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:20, andininy 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Jeremia 7:20, andininy 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary antso ahy anareo ka andeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy anareo dia ho hitanareo aho, rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Eny ho hitanareo aho, Jehova, ary ampodiko avy amin'ny fahabony anareo, ka hangoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra zay nandroako anareo, ho Jehova. Ka ampodiko ho any amin'ny ilay tany efa nanolorako anareo, ho babona. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Maraim-baovao ny talata 7 Mei taona 2024, dia izany indrindra no ananterana ny fiarabanantsika rehetra nahatratra izany andro vaovao izany. Ovakitsika ny hira 220 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Azontsika irainy zany ao aorian'ny toriteny, fa toy izao no famakiako azy. Aoka ho an'Andriamanitra ny fanendrena ny lalanao, fa ovimbininy ianao amin'ny lalatsarotra. Fa toky tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra. Fa inona no azonao amin'ny fiahiana? Tsy afaka ory ianao noho ny fisetona. Na be rena ianao, ho be ny alahelinao. Le ferokely, maneke izay sitrak'Andriamanitra. Ny zavatra tinendriny tsy maintsy mahasoa anao. Isika no finidiny ka tsy foiny indray. Ny fitondrana mahasoa ataon'Andriamanitra ny fiainan'ny olony no retsika amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Mamitsika loatra zany indrindra fa ny andininy 1:10, manao hoe, fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ny zanany sy ny asan'ny tanany dia aoka ho adidiny ihany. Izy Andriamanitra no mihevitra ny azy. Ity tenin'Andriamanitra ity dia maneho an'Andriamanitra ho ray be famindrampo sy be fahasoavana. Tahaka ny fitandrina ny anak'Andriamaso no hitandreman'Andriamanitra ny zanany. Azo antoka izany fitondrana izany. Araka ny teniny manao hoe tsy misy maharombaka zay eo am-pelantanany ray. Jesosy no nilaza izany. Ary arak'izany dia Andriamanitra mitondra amin'ny fahefany
sy amin'ny fitiavany ny olony arak'izany. Toy inona ry havana no fitondran'Andriamanitra arak'izay hitantsika eto amin'ny tenin'Andriamanitra, fitondran'Andriamanitra ny zanany dia ny valiny dia izao: fitondrana makany amin'ny fahababoana. Tahaka ny hafahafa ihany zany hoe fitondran'Andriamanitra be famindrampo, be fahasoavana, nefa mitondra makany amin'ny fahababoana izany. Fahababoana ve? Araka ny 4 dia Jehova mihitsy no nanolotra ny ponina tao Joda sy Jerosalema ho babo any Babilôna. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa haharitra 70 taona izany fahababoana izany. 10 taona impito taona izay heverin'Andriamanitra fa haharetany ny fanamboarany ny fon'ny olona. Izany no kendrena amin'izany 70 taona ny fahababoana any Babilôna izany. Misy ihany ry havana ny mpaminany naminany langa tamin'ity fotoana izay nijoroany Jeremia ity. Izao no faminaniana nataon'ireo mpaminany milaza langa ireo, atombotra ny fiafaran'ny fahababoana. Tsy haritra 70 taona izany, arak'izay ambaran'i Jeremia. Izany faminaniana sandoka na langa izany dia mitory fa tsy maharitra ny fitondran'Andriamanitra izy ireo, tsy mahalala ny programan'Andriamanitra izy ireo, ka atao tsotra manao hoe maika hody any Jerosalema nefa ny fony tsy mbola mitodika amin'Andriamanitra akory. Tsy tsarony akory fa ny nanoloran'Andriamanitra azy ho babo any Babilôna ne, dia nialany fony tamin'i Jehova ka nanarahany Andriamanitra hafa. Izany no antony nahababo azy. Tsy misy hafa amintsika izany amin'izao ankehitriny izao. Maika ho sitrana isika, nefa ny fotsika tsy mitodika amin'ilay mpanasitrana akory. Mbola haharitra ny fiboana. Arak'izany ry havana, dia ny Jiosy babo aza dia 70 taona ny faharetany izany, fiboana izany. Fa ny atsika manao ahoana ny fahafantarantsika ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Jehova mihevitra ny olona na dia any amin'ny fahababoana azy izy ireo, ary ny hevitra heverany azy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ho avy feno fanantenana no efa omaniny Jehova Tompo ho an'ny vahoakany. Tsy mba fanantenana poakaty zany, fa azo antoka sy mahatoky. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay nolazainy dia hainy atao koa. Andriamanitra rehefa nilaza fa hevitra hatonga fiadanana fa tsy loza zany, dia hainy koa no manatanteraka izao fahababoana izao hitondra fiadanana ho an'ny olona. Sarotra ho an'ny lasako babony nandray izany fahababoana izany ho fitahiana. Fony tsy mbola tonga teto Madagasikara ny valanaretina, dia samy nihevitra ny maro fa firenena arovan'Andriamanitra Madagasikara. Inona indray ary no hevitra Andriamanitra ny amin'izay nahatafidirana izany aretina izany eto amintsika? Tsy famatsim-bola no resaka eto, fa inona ny hevitra Andriamanitra hitondrany fiadanana ho antsika avy amin'izany? Ny hevitry ny olona momba ny fahababoana dia famaisana, fahafoizan'Andriamanitra azy, fahafahambaraka, faharesena. Marina izany amin'ny fiheverana maha olombelona. Fatariany izao tenin'Andriamanitra izao sika hihevitra izay ambarany izay ao ambadika izany voalaza izany. Ary andeha lavitra kokoa aza amin'izay mety hafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izao fitondrana mahasoa izao. Ny famaizana ataon'Andriamanitra dia miaraka mandrakariva amin'ny fitiavana,
io zany la hevitr'Andriamanitra ao ambadika le famaizana. Araka izay voalazany hoe izay rehetra tiako no anariko sy fahaiziko, koa dia mahazo toy ianao ka mibeba. Apokalipsy 3:7-9. Araka izany dia fitaomana ny olona hibebaka ary azoto hikatsaka ny famindrapon'Andriamanitra zany. Ny fitiavan'Andriamanitra no ananarany sy amaizany ny vahoakany. Ny manaraka dia zao, moa ve tena nahafoy ny olony Andriamanitra? Raha izay voalaza ny Isaia 4:7 dia milaza amintsika fa indray mipimaso no nahafoy zany azy. Fa mandrakizay kosa ny famindram-pony amin'ny olony. Arak'izany dia tsy ny fahafoizana no tsindrina, tsy ny fahafoizan'Andriamanitra ny olony no tsindrina amin'izany, fa ny famindram-pony zay miavovona sy tena azo iantorana tokoa. Sambatra tokoa izay olona mialoka aminy, fa hianoka amin'izany famindram-pony izany izy, fa tsy ny fahafoizany azy vetivety no hitany sy horeny. Mahafabaraka ny firenena tokoa izany hoe lasa kobabo izany. Fa izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:5 ihany hoe, aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangahy ahy fa tsy havela ho afabaraka ianao. Lay Andriamanitra be famindram-po sy be fahasoavana mantsy tsy mba mandao ny olony, ka na heverina ho fahafahambaraka azy zany tsy mampaninona, fa Andriamanitra ao ihany. Andriamanitra eo ihany mampahery sy mahafabaraka na tondromaso ny olony. Manala azy amin'izany fahafatondromaso izany Andriamanitra. Raha ny kolotsaina nisy tamin'izany fotoana izany dia tsy ilay firenena ihany no resy, fa matoa lasa kobabo izy dia resy ambamin'ny Andriamanina. Malemy kokoa zany lay Andriamanitra no tompon'ilay firenena, matoa lasa kobabo izy. Moa ve tena malemy tokoa Andriamanitra? Moa ve tena malemy tokoa Jehovah-Andriamanitra? Nefa izy no nahary ny lanitra sy ny tany, ary zay rehetra ao aminy, ary izy no antoky ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy ary havana. Andriamanitra dia mpandresy, ary porofony Romanina 5:7 fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ilay tiantsika dia ilay Andriamanitra naniraka ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao. Zany no mampandresy ny vahoakany, fa tsy mamela azy ho resy na ho afabaraka. Amin'ny alalan'ny zavatsarotra no lalovan'ny mponiny Joda no anomanan'Andriamanitra zavatra hafa tanteraka izay mitondra fiadanana ho azy ireo. Ao dia ao tokoa ny fikatsahan'Andriamanitra fitahiana sy fiadanana ho an'ny olony amin'ny alalan'ny fahababona. Io zany raha hoe mandeha lavitra kokoa isika, tsy mijanona amin'izay mety hoe hevitra ananantsika olombelona ny amin'ny fahababona, fa manakatra izay hevitr'Andriamanitra ao anatin'izany fahababona zany, ary amantatra amin'izay mety tena fikendren'Andriamanitra ny amin'ny hoe hitondra fitahiana sy fiadanana avy amin'izany. Talohan'ny fahababona izy ireo dia nandeha pahazarana fotsiny, fa izao kosa dia hiverina ao amin'Andriamanitra, hitady azy amin'ny fony tokoa. Tsy zavatra lehibe va izany ry havana? Tena zavatra lehibe tokoa zany. Ny fahababona no nanampy tamin'ny fanovana ny foniny mponiny Joda. Ilay mafy teo no tonga nanana fo mibebaka ka mitodika amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany. Tsy mba zavatra kely foana amin'Andriamanitra ny tarika ny olona ho amin'ny fibebahana ka hananany fitahiana sy fiadanana, ary zany indrindra no ataon'Andriamanitra amintsika amin'izay fitondrany amin'ny fiainantsika andavanandro. Andriamanitra, hovay ny fonay, hitodika aminao ka mba hikatsaka aminao marina tokoa. Izany no tokony ho tonim-bavaka izay hipolotra avy ao am-pontsika ry havana
ry havana malala. Raha fehezina ny amin'ny fahababona sy ny fanafahana tamin'ny fahababona dia tahaka an'izao. Ny fahababon'ny zanak'Israely dia ny vahoakan'ny Joda izany dia toy ny fahafatesana, fa ny fahampodiana azy avy amin'ny fahababona kosa dia toy ny fitsanganana amin'ny maty. Rehefa nandinika ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia nahatsapa fa ny azy fijaliana indrindra no ambarany izany teny izany, satria Jesosy dia nofaizina sy nasian'Andriamanitra, nafoy irery teo amin'ny azo fijaliana, ny laoza ny havany afa-baraka tonga voaozona maty resy mihitsy raha izany no fijery azy. Izany no tahaka ny fahafatesany zanak'Israely zany, fa ny fahafatesany Jesosy kosa dia mitondra fitahina sy fiadanana ho any izao tontolo izao. Tonga loharano mpamonjena ary izany fiadanana, izany fahafatesany Jesosy zany, ary izany no nilazany Jesosy hoe fiadanana ho anareo. Fifandraisana tsara eo amin'Andriamanitra sy ny olona no vokatry ny fitezana noho ny fahababona. Ekeo ny fitezan'Andriamanitra anao mba hatsapahanao ny fifandraisana feno sy tanteraka fifandraisana tsara eo aminao sy Andriamanitra. Andriamanitra te vonina iaino sy amaly ny vavaka zay mipololotra avy amin'ny fon'ny olona, ary ny olona dia hikatsaka an'Andriamanitra amin'ny foniny rehetra. Raha mivavaka isika ry havana dia aoka hanatoky falahiraitsika be fahasoavana sy be famindram-po, dia vonina iaino sy hanongila tsofina antsika. Na manahoana aza ny fahazototsika mivavaka raha tsy eo ilay Andriamanitra zay vonina iaino vavaka, tsy misy zay antony hanaovana izany vavaka izany. Fa eto kosa ilay niala tamin'ny Jehova Andriamanitra ny fony no ampiverenin'Andriamanitra amin'ny Jehova indray. Ny fampodiana ny fotsikam-panota amin'Andriamanitra, hiombona amin'Andriamanitra velona dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, hoy ny 14. Hampodiko avy amin'ny fahababona ianareo. Dia tsarona indrindra ny amin'ny fampodiana vady misitaka izay ambarany izao tenin'Andriamanitra izao, ny hoe fampodiana azy avy amin'ny fahababona. Izao no filazan'ny Hosea azy: koa indro izao dia hitaona azy ka hitondra azy ho any anefitra, ary anao teny malefaka mahafinaritra azy, ary ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao. Eny ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny, ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao. Eny ho fofoky ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia hahalalan'i Jehova. Hosea 2:5-12, 9:20 sy 20. Teny fampodiana vady misitaka mijangajanga izany. Teny Israely zay nijangajanga nahafoy an'Andriamanitra, nefa Andriamanitra tsy nanontolo fo hamamindra fo aminy, ka namerina azy indray ho aminy sy ho amin'ilay tany zay tondra dronono sy tantely. Ho anao kosa zay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, dia izao ny voalaza ny 7:7-20. Ny famindram-pon'i Jehova no tsy nahalany ritrantsika, ary tsy mitsahatra ny fiantrany. Ho tanteraka aminao tokoa izany tenin'Andriamanitra izany, tsy hoe ho tanteraka tsy faniriana ihany, fa zavatra efa iainanao, satria matoy ianao mbola mandre ny tenin'Andriamanitra, famindram-pon'Andriamanitra izany. Ary amin'ny andro iainanao sisa rehetra dia mbola hanaraka anao izany famindram-pon'Andriamanitra izany. Misao rary ny anarany, ka aza-ketraka ianao, fa ho tanteraka aminao ny soa zay lazay ny teniny, fa toky tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rerana ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo
ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra, ary isaorany indrindra ihany koa ny ianao manjery ny failay mambato voninahitra izay mampita hatrany izao toriteny sy fampianarana izay atao eto ho voninahitr'Andriamanitra, ary isaorana ihany koa ny radio teny fiainana izay mampita izany. Saotra indrindra tompoko.